no tanterahina androany kosa ny famoahana mpianatra andiany arena teny amin'ny ivitoeram-pampianarana ambony ISPM Ambatomaro Atsibolo izay natria ny solotena ny ministeran'ny fampianarana ary ny tohizana tany amin'ny Lion d'Or moa ny lanonana tamin'ity androany ity. Hoan'ny andiany miaramila ohatran'ireny dia faly foana ny ministera satria mahatsiaro hoe misy vokatra vaovao indray zany ny tanora malagasy. Ny tiano tenena fotsiny dia ny ISPM, ty Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar ty dia anisany atao hoe anisany fampianaram-batonga ambony izay niorina anisany ela indrindra hatramin'izay ka amin'ny lafiny tsy miankina amin'ny fanjakana zany dia fantatsika moa fa betsaka tokoa ireo ankizy afaka baka isan-taona izay mitady fampianarana ambony ka tena mifanaraka amin'ny politika ny ministera tokoa ny fananana ny tony ISPM tony misy fivoan'ny andiany indray mihira androany namoaka licencié matematika mifaly dia faly tokoa ny ministera ary izay mahatsara an'ireny toeram-pampianarana ambony manaraka lalàna sy manaraka ny ireo karazana ireo pitsopitsony amin'ny fanaran-dalàna ahafahana manangana toeram-pampianarana ambony toy ireny.